afaka manomboka ve? Gloire à Dieu. Voninahitra ho an'Andriamanitra. Nous allons être encore là ensemble pour aujourd'hui, pour 1 heure. Mbola miaraka eto indray tsika amin'ity androany ity mandritry ny adiny iray a. Et pour décanter la parole du Seigneur. Ary ahafahantsika mamofofy ny tenin'Andriamanitra. Et qu'on arrive à de plus en plus à retrouver le sens des Écritures. Ary ahitantsika tsikelikely hatrany ny hevitry ny soratra masina. À ne pas les retirer de leur contexte. Mba tsy hanaisotra azy ireo hiala amin'ny votoatiny. Mais il faut dispenser droitement la parole de la vérité. Fa mila manana isika amin'ny fahitsiana ny tenin'Andriamanitra. Droitement. Mila mitory an'izany ampahitsiana. Et donc pour continuer sur l'altération du message de Christ, mbola itoy ihany tsika ao anatin'izay hoe fanatsatsoana ny afatry Kristy. Il y a une chose qui est primordiale, fondamentale, Misy zavatra izay veriko hoe tena lara-pahamehana ary zava-dehibe indrindra, et qui ne pouvait pas échapper à une stratégie de l'ennemi, izay tsy azo itovirana ka afaka mialy izy ao anatin'ny drafitry ny fahavalo, ny paikadin'ny fahavalo, c'est la foi. dia izao hoe ny finoana izany. La foi. Ny finoana. Et c'est bon qu'on regarde un petit peu. Dia tsara ny jerentsika kely an'izay a. Par exemple, dans 2 Corinthiens chapitre 4, Ao amin'ny Korintiana faharoa toko fahaefatra ohatra. 2 Corinthiens 4, 13, 14. Korintiana faharoa toko fahaefatra ny andinin'ny fahatelo ambin'ny folo sy ny fahaefatra ambin'ny folo. Et l'apôtre Paul dit, comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, Ny apôstôly Paoly hoe ary satria nanana izany fanahy finoana izany indrindra izahay a, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. araka ny voasoratra hoe nino aho ka dia niteny. Nous aussi, nous croyons, Dia mino koa izahay et c'est pour cela que nous parlons. ka miteny. Sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus Fa fantatray fa izay nanangana an' Jesosy Tompo nous ressuscitera aussi avec Jésus no anangana anay koa miaraka aminareo, et nous fera paraître avec vous en sa présence. no anangana anay koa miaraka aminareo. Il y a une chose qu'il faut bien comprendre, Misy zavatra anankiray izay mila takatsika sy azontsika, c'est que la foi dans laquelle Paul croyait dia izao hoe ilay finoana izay ninony Paoly zany a, que l'Église devait vivre izay tokony niaina ny fiangonana et que lui-même vivait, ary na izy tenany aza niaina an'izany, ça peut se comprendre dans ces quelques paroles-là, dia afaka takarintsika amin'reto andalana vitsivitsy reto ce zany. qui parle de l'esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture. Izay miresaka ny amin'ny fanahy finoana ozy izy a, zay vonino a ka dia niteny. Mais aujourd'hui, vous avez un esprit de foi qui a été complètement changé Fa ankehitriny tsika dia manana ny fanahy finoana io izay efa voova tanteraka, et qui a inversé l'ordre des choses. ary zay lasa nampitsombadika ny hevitry ny zavatra rehetra. Et ça a donné ça a donné existence au message de la confession de la parole de Dieu, Dia lasa nanome vahana ho an'ny fanononana ny tenin'Andriamanitra, où on pense que à force de parler la parole de Dieu, izay iheverantsika hoe arakaraky ny tenenantsika ny tenin'Andriamanitra, à force de citer la parole de Dieu, arakaraky ny hanononantsika ny tenin'Andriamanitra, on va croire en elle. dia arakarak'izay no lasa inontsika azy. Mais ici, Paul parle de la foi Fa eto Paoly dia miresaka ny finoana dans le sens inverse. izay mifanohatra ny amin'izay hevitra izay zany. Il dit nous parlons, Hozy izy hoe nino aloha izahay, il dit pardon, nous croyons, hozy izy hoe nino izahay, c'est pour cela que nous parlons. dia ao aorianan'izay vao miteny izahay.
nous parlons quelque chose zany hoe miteny izahay a que nous croyons. mizavatra zay inonay. C'est pas l'inverse. Zany hoe tsy mifamadika amin'izay zany no tokony ho izy. Et il y avait un temps où on faisait croire aux chrétiens Fa nisy fotoantsika nampino andreo kristiana tamin'ny fotoana qu'à force de répéter des promesses de la parole de Dieu, hoe arakaraky ny amerimerenana teny fikasan'Andriamanitra ils vont finir par croire, dia ny efarany izy ireo a dia ino an'izany il y aura une foi qui va se construire en eux ary isy finoana ho tonga ao anatin'izy ireo a et ils vont voir le miracle. dia ahita fahagagana izy ireo arinan'izay. Mais l'esprit de foi qui est enseigné par Paul ici, Fa n'ilay fanany finoana izay resan'ny Paoly eto ampianarin'ny Paoly eto a quand Paul parle de l'esprit de foi, rehefa miresaka ny amin'ny hoe fanany finoana io Paoly il parle de la manière dont la foi doit animer le chrétien. dia miresaka ny amin'ny finoana izy hoe toy ny ahoana ny mila hanetsehan'ny finoanan'ny kristianina anankiray. L'esprit de quelque chose, c'est ce qui fait animer le quelque chose. Ny atao hoe fanahy zavatra anankiray a dia zavatra manentana ny olona anankiray zany ho amina Ce zavatra. qui rend actif la foi, Izany hoe izay mampihetsika ny finoana, mampanakery ny finoana c'est quand nous avons cru dia izao hoe rehefa mino aloha isika et que nous parlons ce que nous croyons. dia miteny amin'ny vavantsika lay ninoantsika. Et ça ne veut pas dire que si nous parlons ce que nous croyons, Fa tsy midika nefa zany hoe raha miteny an'ilay ninoantsika isika que tout d'un coup notre parole a une puissance créatrice. dia hoe tampotampoka eo a dia lasa manana hery amoronana ihany koa zany ny tenintsika. La parole, tout au plus, peut créer la foi, Ny teny a farafa niaraky ny azony atao indrindra zany dia mamorona finoana quand nous prêchons l'évangile à quelqu'un. rehefa mitorony filazantsara amin'ny olona anankiray isika. Romains chapitre 10, verset 19 nous dit, Romana 17. ny andiny fafito ambin'ny folo any no miteny amintsika. dit que la foi vient de ce qu'on entend, Ozy izy finoana dia avy amin'izay rentsika ce qu'on entend vient de la parole de Christ. ary nyzay rentsika dia avy amin'ny tenin'i Kristy ozy Et izy. quand on confesse cette parole qui a pris notre cœur, Ary rehefa miteny an'ilay teny zay fa tonga tao am-potsika isika du cœur on parvient à la justice, dia avy amin'ny foa no azahoantsika famarinana et par la parole nous parvenons au salut. ary amin'ny vava no azahoantsika famonjena. Cela ne veut pas dire que notre parole, parce qu'on met la parole de Dieu dans notre bouche, Tsy midika nefa zany hoe satria manana ny tenin'Andriamanitra tsika eo amin'ny vavantsika que nous avons un pouvoir créatif à partir de la parole de Dieu. dia tsy midika velively zany hoe manomboka eo zany tsika manana hery a magaga afaka mamorona. La création, Fa ny famoronana cela ne vient que de Dieu. dia avy amin'Andriamanitra izy tenany rery ihany. Sinon, ça ferait de nous des petits dieux. Raha tsy zany a dia manao antsika ho tahaka ny Andriamanitra kely zany. Et c'est là que la foi a dévié Ary eo no nivilian'ny finoana lalana et a amené beaucoup d'hommes de Dieu et de chrétiens ka nitarika mpanompon'Andriamanitra maro sy kristianina à se voir comme des petits dieux lasa mijery ny tenan'izy ireo tahaka ny Andriamanitra kely izy ireo qui parlent la parole de Dieu izay manonona ny tenin'Andriamanitra pour voir des choses arriver. mba ahita ny zavatra rehetra hitranga. Il faut faire attention à cette tromperie. Mila mitandrina zany tsika ny amin'izay fitaka izay C'est une tromperie. satria fitaka izany. Dieu est le seul Dieu. Fa Andriamanitra no Andriamanitra tokana. Donc, qu'est-ce que c'était la foi pour Paul? Noho izany a ny finoana dia inona ho an'ny Paoly apôstôly. Donc, il dit, nous aussi, nous croyons, Dia ozy izy hoe dia mino koa izahay ozy izy et c'est pour cela que nous parlons. ka miteny avy eo. Tout le monde est d'accord là? Miara-manaiky an'izay tsika Nous croyons, mino aloha isika c'est pourquoi nous parlons. ka miteny. Quand nous avons cru en Jésus, Rehefa nino an'i Jesosy isika nous avons commencé à parler de Jésus. dia nanomboka niresaka ny amin'ny Jesosy isika. Les choses que nous croyons, ce sont les choses que nous parlons. Zany hoe zavatra zay inoantsika dia izay no aloka ny vavantsika. D'accord? Ao a Et il dit, sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus andininy faefatra ambin'ny folo fa fantatray fa izay nanangana an' Jesosy tompo nous ressuscitera aussi avec Jésus no anangana anay koa miaraka aminareo. et nous fera paraître avec vous en sa présence. No anangana anay koa miaraka aminareo izy izy. La foi de Paul Ny finoana nananan'ny Paoly était basée sur la mort et la résurrection de Christ. dia ny fototra sy ny orona tamin'ny fahafatesana sy ny fitsanganan'i Jesosy. C'est là que se trouvait toute sa foi. Ao zany no ny toerana sy ny orenan'ny finoan'ny Paoly.
La foi consiste à croire en ce que Jésus a fait à la croix. Ny finoana dia natao ny amin'ny zavatra vitany Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana. Et Jésus étant mort et ressuscité, Ary satria Jesosy maty sy nitsangana tamin'ny maty, tout ce qu'il nous donne par sa mort, dia ny zavatra rehetra omeny antsika amin'ny alalan'ny fahafatesany, tout ce que nous vivons par sa mort, ny zavatra rehetra iaina antsika amin'ny alalan'ny fahafatesany, garantit une résurrection. dia mampana tena antsika sy mampahazo antoka antsika fiainam-pitsanganana. C'est pourquoi la foi donne une victoire totale. Zany ny antony ny finoana no manome antsika fandresena tanteraka. La foi ne craint pas la mort, Ny finoana dia tsy matahotra fahafatesana. puisque la foi est basée sur la mort et la résurrection. Satria ny finoana dia miorina amin'ny fahafatesana sy ny fitsanganana. S'il y a mort, il y a résurrection. Fa raha misy ny fahafatesana dia tsy maintsy misy ihany koa zany fitsanganana. Donc finalement, on n'est jamais perdant. Ny afarahantsika zany dia tsy faty antoka na amin'inona na amin'inona mihitsy isika. Regardez dans 2 Corinthiens chapitre 1, Jereo ihany ny Korintiana faharoa ny toko voalohany a. nous allons plonger un petit peu là-dedans. Tena iroboka kely ao anatin'izany isika. 2 Corinthiens 1, verset 8. Korintiana voalohany a, toko voalohany a, ny andinin'ny fahavalo. Korintiana faharoa azafady toko voalohany ny andinin'ny fahavalo. Paul partage une expérience très difficile qu'il a eue. Mizara traikefa tena sarotra ny ainany Paoly a. Et nous allons voir le même esprit de foi qu'il a partagé dans 2 Corinthiens 4. Dia hitantsika ilay finoana izay nizara ento amin'ny Korintiana faharoa toko fahaefatra teo, C'était en lui. fa tao anatiny zany. Et c'est ce qui se manifestait. Ary izay indrindra no nitranga teo aminy. Il dit, nous ne voulons pas en effet Fa tsy tiana ho fantatrareo, tsy ho fantatrareo rahalahy, vous laisser ignorer, frères, tsy tiana tsy ho fantatrareo rahalahy, au sujet de l'affliction qui nous est survenue ny amin'ny fahoriana izay nanjoanay en Asie, tany Azia, que nous avons été excessivement accablés. fa novesarana indrindra mihoatra no nizakanay izahay, Au-delà de nos forces, mihoatra no izay zakanay izahay, de telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie. ka dia efa nafonay na dia niainay aza. Est-ce que Paul avait perdu la foi? Moa ve very teo amin'ny Paoly ve ny finoana teto zany? Pour dire que dans cette affliction, il désespérait de conserver la vie? Hoe nafahany teny teto hoe satria tena nivesarana indrindra izy ka efa nafony hatramin'ny ainy aza. Non, au contraire. Tsy mifanohatra On amin'izany. verra sur quoi repose sa foi. Dia hojerentsika hoe tamin'inona ny orenan'ny finoan'ny apôstôly Paoly. Il dit, et nous regardions comme certain notre arrêt de mort. Hozy izy hoe eny tsy nana-po ny ovelona intsony izahay. Alors là, il n'était pas positif du tout. Tena raha jerena zany ohatrany hoe tsy nanana fomba fijery tsara intsony izy teto a. Il va dire quand même, le Seigneur va nous tirer de là. Mais lui dit, nous regardions comme certain notre arrêt de mort. Tena tsy niteny zany izy hoe tsy maintsy vitan'ny tompo manala antsika ato, fa niteneny ozy hoe tsy nana-po izay ovelona intsony izahay. Et croyez-moi, là, il n'a pas confessé des paroles pour avoir la victoire. Hein. Ary teto izy minohay anareo fa tsy teny tsy nanonona teny mba azahoana fandresena izy teto, Il a accepté la mort si elle devait survenir. fa nekeny hatramin'ny fahafatesana aza raha tsy maintsy tonga zany. Pas seulement accepté, il dit même que nous regardions comme certain notre arrêt de mort. Dia ozy izy hoe tsy vita nanaiky fotsiny fa ozy izy hoe tsy nana-po izay ovelona intsony izahay, Afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mba tsy tokinay amin'ny tenanay ozy izy, mais de la placer en Dieu qui ressuscite les morts. fa amin'Andriamanitra izay manangana ny maty ihany. Paul ne voulait pas placer sa confiance en lui-même. I Paoly zany a dia tsy tia hametraka amin'ny fitokisana ho an'ny tenany manokana, Et pour ne pas placer sa confiance en lui-même, ary ahafahany tsy mametraka ny fitokiny amin'ny tenany manokana, il acceptait même qu'il fallait mourir s'il le fallait. dia nekeny mihitsy aza na tsy maintsy ho faty azy izy, Parce que s'il restait vivant satria raha velona izy et que quelque chose devait se passer, ka nisy zavatra tsy maintsy hitranga, il serait en train de se battre avec sa propre force. dia lasa nitolona tamin'ny herin'ny tenany manokana sisa izy. Mais c'est pas comme ça qu'il a manifesté la foi. Fa tsy ohatr'izay zany nentiny nanehoany finoany. Il dit, nous avions regardé comme certain notre arrêt de mort, Fa ozy izy hoe tsy nana-po ny ovelona intsony izahay, afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mba tsy tokinay amin'ny tenanay mais de la placer en Dieu fa amin'Andriamanitra qui ressuscite les morts. izay manangana ny maty ihany. S'il faut mourir, on meurt.
raha ohatra ka tsy maintsy maty dia Mais maty là, isika. quand il accepte cela, Fa teo rehefa nanaiky an'izany izy il retrouve sa foi sur un bon fondement. dia niverina nahita ny finoana izy zay niorina teo ambonina fanorenana tsara. Parce que Dieu est celui qui ressuscite les morts. Satria Andriamanitra no manangana amin'ny maty. Parce que sa foi était en Dieu qui ressuscite les morts. Satria ny finoany dia tao amin'ilay Andriamanitra zay mahay manangana ny maty. Donc s'il mourait, Dieu a le pouvoir de ressusciter les morts. Noho izany Andriamanitra dia fantany fa manana hery hananganana ny maty. C'est lui, verset 10, c'est lui qui nous a délivrés Ary izy no nahafaka antsika andininy fafolo. et qui nous délivrera d'une telle mort, Ary izy no nahafaka anay tamin'izao fahafatesana lehibe zao. lui de qui nous espérons encore qu'il nous délivrera. Ary mbola hanafaka ihany. Voyez l'attitude de Paul face aux circonstances dures. Hitanareo ve ny toe-po nananan'ny Paoly teo anatrehana tranga zay sarotra. C'est pas ouvrir la Bible et raconter ce que certains psaumes disent pour vaincre la mort. Tsy hoe manokatra amin'ny baibolitsika dia milaza ny zavatra voatonao amin'ny salamy mahakasika ny fahafatesana sy ny sisa. Mais c'est penser à Christ qui est mort et qui est ressuscité. Fa misaina ny amin'ny Kristy zay maty ary nitsangana tamin'ny maty. Et quand on est en alliance avec Christ qui est mort et qui est ressuscité, Ary rehefa miaraka fanekena amin'ny Kristy zay maty sy nitsangana tamin'ny maty isika, tout ce qui de nous meurt dia ny momba ny tenantsika ihany koa dia maty expérimentera une résurrection. dia zay rehetra maty momba ny tenantsika dia iaina ny trakefa ny fitsanganana ihany koa. C'est pourquoi la foi de Paul reposait sur la mort et la résurrection de Christ. Zay na tonga ny finoan'ny Paoly ny toetra sy ny orona teo ambonin'ny fahafatesana sy ny fitsanganan'i Kristy. Et chapitre 4, j'ai pas la référence là tout d'un coup. Tsy reva kely aloha fa tsy ananako eto le Je vais vous donner. andininy fa omeko Dans 2 anareo. Corinthiens toujours. Hein. Korintianina faharoa ihany amin'izany eo zany tsika. 2 Corinthiens chapitre 4. Toko faefatra. Vous y êtes? Ao ve nareo amin'ny Korintianina faharoa toko faefatra. Verset 16. Andininy fahenina ambin'ny folo. Paul dit, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Ary tsy ketraka izahay ozy izy Paoly. Vous voyez comment lui ne perdait pas courage? Hitanareo ve fa tsy ketraka Paoly. La foi qu'il avait n'était pas quelque chose qu'il était en train de fabriquer. Ny finoana zay tao anatiny zany tsy finoana namboamboarina. Il ne perdait pas courage Tsy ketraka izahay parce que sa foi était basée sur quelque chose de solide. satria ny finoany dia niorina teo ambonina fanorenana mafy. Christ est mort et il est ressuscité d'entre les morts. Kristy zay maty ary nitsangana tamin'ny. Donc Dieu est fidèle. Noho izany Andriamanitra dia matoky On est en train de le servir. manompo azy isika. S'il y a une mort, Raha misy fahafatesana il y aura une résurrection. dia tsy maintsy isy fitsanganana. Soit il y aura une résurrection immédiate parce que Dieu a encore besoin de nous, Na misy fitsanganana eo ny eo satria mety mbola ilain'Andriamanitra mais il y isika. aura sûrement une résurrection Fa azo antoka kosa nefa fa tsy maintsy isy ny parce qu'un fitsanganana. jour nous ressusciterons avec Jésus. Satria ndray andro any sika hiara hitsangana amin'ny Jesosy. Sa foi était basée sur des choses solides. Ny finoany zany dia niorina teo ambonina fanorenana mafy. Et maintenant, il parle de son homme extérieur, de son corps. Dia eto amin'izay izy miresaka ny amin'ny vatany zany ny toetra ny ivelany. Et même si notre homme extérieur se détruit, Fa na dia mialevina aza ny toetra ivelany notre homme intérieur se renouvelle de jour en dia jour. avaozina isan'andro kosa ny toetra ianatiny. Voyez où il y a la mort et il y a la résurrection là? Hitanareo ve eo amin'izay misy fahafatesana sy fitsanganana L'homme extérieur qui se détruit, ça parle de quoi ça? dia miresaka ino ny toetra ivelana zay misimby io. Ça parle de l'action de la mort qui vient. Miresaka ny asan'ny fahafatesana zay mety tonga zany io. Et l'homme intérieur qui se renouvelle, ça parle de quoi ça? Ary ilay toetra anaty zay miavao io izy miresaka momba ninona. Ça parle de la vie de résurrection qui grandit en lui. Miresaka ny amin'ny fiainam-pitsanganana zay miamitombo ao anatiny. Donc il dit que si notre homme extérieur, notre corps se détruit, Dia ozy izy hoe na dia mialevina aza ny toetranay na ny vatana ivelany, nous, notre foi, c'est que
dia ny finoanay dia zao a Il y a quelque chose en nous, dans notre homme intérieur, qui grandit, qui se renouvelle. misy zavatra ao anatinay ao anatin'ny toetranay anatinay ao a misy zavatra zay miavao a miamitombo Parce que sa foi était basée sur la mort et la résurrection de Jésus. satria ny finoany a dia niorina tamin'ny fahafatesana sy ny fitsanganan Jesosy. Sa foi n'était pas basée sur les circonstances. Est-ce que ça allait changer? Est-ce que c'est en train de changer? Ny finoana zany tsy niorina teo amin'ny fitranganon-javatra hoe mova iova ty trangan-javatra ty sa hijanona teo tsy iova. Est-ce que son corps est en train de se rajeunir ou vieillir? Mova ny tenany a miatanora sa miantitra. Non, sa foi ne regardait pas à ça. Ny finoany zany tsy nitodika tany amin'izany zavatra Il zany. savait que ça c'est normal que ça se détruise. Fantany tsara fa no aradrariny be raha miasimby zany. Il y a des gens qui vous disent ouais mais la Bible nous dit que on est comme l'aigle qui renouvelle ses forces. Misy olona miteny amintsika hoe antsika ne ohatran'ny voromahery a zay manavao ny herintsika e miatanora. On renouvelle nos forces dans la vieillesse, on renouvelle nos forces. Dia ao anatin'ny fahanterana dia miavao ny herintsika. Mais Paul dit que l'homme extérieur se détruit. Fa nefa Paoly miteny hoe mialevina aza ny toetra ivelany. Oui. Comme quoi on veut pas mourir. Hein? Hitantsika taratra ao anatin'izany hoe tsisy te ho faty isika. Et là Paul continue verset 17. Dia zao nolazain'ny Paoly a toizany eo amin'ny andiny fafito ambin'ny folo. Car nos légères afflictions du moment présent Fa ny fahorinay maivana zay vetivety foana